Alléluia. Alléluia. Tika anao hitsangana amin'ny toeranao dia hanomboka fotoantsika fefa sady mandroso ihany fotoanantsika. Tika anao kopakopaka an'ilay akaikinao dia lazao hoe tonga sao eto fanatrehan'Andriamanitra ianao. Faly indray hoe fa mifankahita indray tsika roa. Alléluia. Alléluia. Mankasitraka an'Andriamanitra manokana satria izy mbola manome fahasoavana afahako manompo azy eto amin'ity toeran'ity androany. Araka sitrako ihany koa Bishop Patrick sy Révérend Farandrianarivo satria nohony amin'ny fahasoavana nomen'izy ireo dia afaka manompo azy eto amin'ity toeran'ity androany. Alléluia. Alléluia. Dia tsika me voninahitra an'Andriamanitra sy hisaotra azy androany taty tsara fa nohony amin'ny famindrapon'Andriamanitra mahatonga anao eto amin'ity toeran'ity androany. Sy nohony amin'ny effort nataonao tamin'ny anandro ianao cross be kazakazaka be dia hoe matanjaka be androany fa nohony amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Amen. Boky ny salamo dia milaza izy hoe fa izao izy dia nohony amin'ny famindraponao no hidirako eo an-tranonao. Amen. Noho izany nohony amin'izay famindrapon'Andriamanitra dia andeha tsika hisaotra azy androany. Tikanao anandra-tanao dia hisaotra an'Andriamanitra. Hoe misaotra tokoa Andriamanitra fa nohony amin'ny famindraponao dia tonga eto androany. Tsy fantatra hoe taiza mety hisy ahy, tsy fantatra hoe mety nanao inona fa nohony amin'ny famindraponao dia nentinao eto amin'ity toeran'ity androany. Azay mahatonga Andriamanitra hisaotra anao. Tikanao tena hisaotra an'Andriamanitra nohony amin'izay famindrapon'izay androany. Fa tsy haiko hoe mety aiza mety toerana nisy anao androany, mety aiza hoaiza niavy ny fiainana tokony hiainanao raha tsy nohony amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ka tikanao tena hankasitraka azy satria ny famindrapony mbola matoy izao anao, famindrapony mbola nanarina anao indray tamin'ny maraina. Mankasitra azy amin'ny fonao rehetra. Halleluja. O misaotra indrindra Andriamanitra, misaotra indrindra ny amin'ny famindraponao. Fa tsy fantatra hoe taiza mety hisy ahy, na mety nanao inona raha tsy nohony amin'ny famindraponao. Halleluja. Halleluja. Taiza moa raha toka hoe tsy teo ianao, ahoana moa no ahitako maraina vaovao. Ny fitiavanao no mampatsiahy isan'andro, fanao anatin'ny ady azao ianao tsy manary ahy. Tompo tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Tompo tsara ianao mandrakizay ny tika venao ihany. Tompo tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Halleluja. Tompo tsara ianao, fa tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Tompo tsara ianao, tompo tsara ianao, fa tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Halleluja. Taiza moa raha toka hoe tsy teo ianao, ahoana moa no ahitako maraina vaovao. Ny fitiavanao no mampatsiahy isan'andro, fanao anatin'ny ady azao ianao tsy manary ahy. Tompo tsara ianao, fa tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Tompo tsara ianao, tompo tsara ianao, fa tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Latra amin'izany ianao, tikanao amena ihany fa tsara izy. Halleluja. Tompo tsara ianao, fa tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Avetsika farany any. Tompo tsara ianao, tompo tsara ianao, tsara ianao, tsara
soloa olona lasilahatra mety fa tsara izy mandrakizay famindrapony dia tsika mbola iterazy androany mankasitrasy misaorasy fa mandrakizay nindrafony halleluia tsy misaorazy fa mandrakizay nindrafony fa tsara izy sady avo indrindra fa mandrakizay nindrafony hirao ny tanany mahery indrindra tanany mahery indrindra fa mandrakizay nindrafony no nanomezany fiaina vaovao mandrakizay nindrafony hirao mandrakizay matoky fonis mandrakizay tsara nito mandrakizay lemombatsikis mandrakizay 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 tanany mahery indrindra fa mandrakizay nindrafony no nanomezany fiainam-baovao mandrakizay nindrafony hirao 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 mandrakizay matoky fonis mandrakizay tsara nito mandrakizay lemombatsikis mandrakizay 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 matoky fonis mandrakizay tsara nito mandrakizay lemombatsikis mandrakizay 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 halleluja dia tsika hiarahirany zao rehefa mandrakizay nindrafony fa mandrakizay nindrafony fa mandrakizay nindrafony fa mandrakizay nindrafony fa mandrakizay tsika ihany fa mandrakizay nindrafony 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 oh hirao 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 mandrakizay matoky fonis mandrakizay tsara nito mandrakizay lemombatsikis mandrakizay 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 matoky fonis mandrakizay tsara nito mandrakizay lemombatsikis mandrakizay 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 halleluja 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 mandrakizay tokoa dia matoky ianao Andriamanitra mandrakizay dia tsara ianao mandrakizay nindrafonao aminay halleluja tompo mbola lazay fa tsara ianao
amandrakizay ny fahasoavanao sy indra fonao. Halleluja. Tompo tsara ianao mandrakizay ny fahasoavanao sy ny indra fonao. Tompo tsara ianao hasandratra ny anaranao. Tompo tsara ianao mandrakizay ny fahasoavanao sy ny indra fonao. Tompo tsara ianao hasandratra ny anarana. Navetsika ihany fa tsara izy. Tompo tsara ianao mandrakizay ny fahasoavanao sy ny indra fonao. Tompo tsara ianao hasandratra ny anaranao. Tompo tsara ianao mandrakizay ny fahasoavanao sy ny indra fonao. Tompo tsara ianao hasandratra ny ana. Averenao fono rehetra ihany resy latra ny amin'ny fahatsarana ianao. Tompo tsara ianao mandrakizay ny fahasoavanao sy ny indra fonao. Tompo tsara ianao hasandratray ny anaranao. Mirabantsika rehetra manaraka an'izao fandarana eto amin'ny Facebook sy amin'ny radio fandresena izao. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana izay nomeny andro any afaka hitondranao anatin'ny anatin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra, anatin'ny fanatitra zany izay akasitrahako ihany koa andreo ray aman-dreny Bishop Dr Patrick Andrenarivo Mivady. Tonga amin'ny fotoana tena mety tsika izao amin'ity anio ity araka ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe any amin'ny bokin'i Jeremia any, miterahany Jehova tompony maro fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony dia izay mitondra fanatim-pisaorana ao an-tranon'i Jehova, fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany ho Jehova. Eo amin'ny etapany farany dia izy hoe fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany ho Jehova. Amen. Ka raha anao fanatitra ho an'Andriamanitra isika amin'ity anio ity, sady manome voninahitra an'Andriamanitra isika no ho averin'Andriamanitra, zany hoe anao amerina amin'ny laoniny Andriamanitra ny fahatsaranao rehetra. Ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny amin'ny fotoana manao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika amin'ity anio ity. Ka mampirisika anao manaova ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ohatra anao ny anao izay fanatitra izay ianao ao amin'ny Telma zany dia amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04. Ao ihany koa ny raha andefa Airtel Money anao 033 02 092 30 033 02 092 30. Ary raha andefa Orange Money anao dia amin'ny numéro 032 97 096 84 032 97 096 84. Ya melohany anaovantsika irosotsika amin'izay fanatitra izay dia ieno fiderana anankiray isika. Mbola hitotsika ao anatin'ny hira ilansika ny fahalebezan'Andriamanitra, ilansika fa izy irery ihany no Andriamanitra, izy irery ihany ilay mandrakizay koa.
izy dia tsy azo ferana amin'ny zavatra rehetra ninona mety zavatra mitranga fiainantsika izy ny andriamanitra tsy voafetra mandrakizay alleluia Tsy miankina amino luna ianao no tompo izay tsisy afaka anampianao zay ianao amin'ny mayanao anao ianao no tompo izay tsisy namorona ianao no tompo izay tsy miankina amino luna ianao no tompo izay tsisy afaka anampianao zay ianao amin'ny mayanao anao ianao reno tompo hatrizay ka trizay rehefa manjaky anao ianao ireno tompo amin'izao na ho tsara na manzaka fony anao ianao ireno manana eritseto ianao tompo mana eritseto ianao tompo mendriky ni uderai ianao no tompo mendriky andray zay rehetra totray zay ianao amin'ny mayanao anao fa ianao reno tompo hatrizay ka trizay rehefa manjaky anao ianao ireno tompo amin'izao na ho tsara na ratsy manjaka fony anao ianao ireno tompo tsy miova tsy metira tsisy fetra zany mihitsy anao tsy miova tsy metira tsisy fetra zany mihitsy anao ianao reno tompo hatrizay ka trizao rehefa manjaky anao ianao ireno tompo amin'izao na ho tsara na ratsy manjaka fony anao ianao ireno tompo tsy miova tsy metira tsisy zany mihitsy anao tsy miova tsy metira tsisy zany mihitsy anao alleluia dia raha laza ny voninahitra mandrakizay ho anao ray amen eny ary mino fa efa vony ianao iroso anatin'le fanatitra fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ahafahan'Andriamanitra ihany koa mamerina amin'ny laoniny ny fahatsaranao ny bote anao zany ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fahatsaranao rehetra averiko ny numéro zay anaovantsika an'le izy raha ohatra tellement no andefasanao 034 81 984 83 na 034 85 604 04 raha ohatra RTL Monnaie kosa 033 02 092 30 raha ohatra Orange Monnaie 032 97 096 84 ivavaka isika raha io mbola misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy eny amin'ity anio ity
raha tsy omenao anay ny fahasoavan'Andriamanitra anome, tsy omenao anay ihany koa ny fahasoavana andray. Tena tompo-pahasoavana ny ahafahanay manome ho anao amin'ity androany ity Andriamanitra. Satria sady manome voninahitra anao zay araka ny teninao no averinao amin'ny laony indray ny fahatsaranay amin'ny alalan'izao fanatitra zay atolotra amin'ity an'ity izao. Raha eo mivavaka amin'ity an'ity niza amafy amin'ity an'ity Andriamanitra, oka ao masinina ny voany am-pelantanany, ankasitrahany eto amin'ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niza Andriamanitra anome amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana. Dia fantatra efa marina amin'ny teninao ianao, fa amerina amin'ny laony ny fahatsarany rehetra ianao Andriamanitra. Ho voninahitra na anao irery ihany. Mankasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko melohan'ny irosotsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ity, dia mbola hiaino fiderana anankiray isika. Faharoa
Alléluia. Together to lelana Andriamanitra androany tika anao iresaina azy amin'ny fiatana tanana. Alléluia. Bishop Dr. Fatika Berani. Soratoko karakanastyanazy. Soratoko. Fanamasona misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manana fahasoavana na azo famindram-po afaka miona aminao eto androany. Fanamasonao ampianaro izay. Fanamasonao miresahany anatinay. Tondray fahasoavana, finoana rehetra mba handraisan'ny teninao. Tsy ho anatin'ny sainy fotsiny fanaty fanahy mihitsy. Ary ahita vokatra avy amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Falmerabantsika tonga eto amin'ity anio ity. Iresaka vetivetsika ao anatin'ity ray volany fahatsarana ity. Izay anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany amintsika. Iresantsika ny amin'ny hoe ny finoana ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny finoana ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen. Salamo fa 720 ka ny andininy fa 320. Salamo fa 720 ka ny andininy fa 320. Hoy izy hoe raha izay re aho no tsy nanantena ahita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona. Averiko fakina fandroany. Raha izay re aho no tsy nanantena ahita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona. Amin'ny Baiboly teny vahiny izy teny anglisy dia izao no teneny hoe I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Raha ataoko amin'ny teny gasy izay dia hoe fanako badenina very-hevitra. Raha toa ka tsy nanantena ahita ny fahatsaran'ny Tompo teo amin'ny tany velona. Raha toa ka tsy nino unless I had believed. Raha sanatria ka tsy nino fa ahita ny fahatsaran'ny Tompo eo amin'ny tany velona. Dikan'izany dia izao raha te ahita ny fahatsaran'Andriamanitra isika dia mila mino isika. Mila mino. Hoy izao tena fanako. I had fainted. Fanny badeniny tena hoe tena mitsirepirepy amin'ny dika teny gasy hafa izy dia hoe very-hevitra mihitsy. Maro ny olona mivanim-potoana izao vanandro izao no tena badeniny fiainana. Fanny very-hevitra. Inona ny atao? Tena angan-javatra fa nivolatsy izy. Misy ny manam-bola fa tsy manan-kevitra. Satria ilay nataonao rehetra mikoinsa daholo. Inona ny atao? Ny vokatra misy amidy misy, fampividy tsy misy. Inona ny atao? Verimaina ve zany ty taony ty amin'ny fianarana? Inona ny atao? So zavatra mitranga izao nge tsy mampanahirana ny olona sahirana fa mampanahirana ny olona rehetra. So anao mieritreritra fa ny sahirana ihany ny sahirana, ny olona rehetra sahirana. Fa izao mihitsy no vanim-potoana ivelomana amin'ny finoana. Fa izy raha izay any tsy nino fahita ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny tany velona. Dikan'izay zany possible andiran-doza na telo ny fahafatesana ravan'ny fiainana raha izay ka tsy nino fahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Ety amin'ny tany velona. Le hoe ety amin'ny tany velona tsy hoe any an-danitra akory ny tany velona. Fa ety amin'ny tany iainantsika ety. Fa tsy any amin'ny tontolon'ny olona maty. Izany hoe amin'izao andro iainanao izao, ety ambonin'ny tany amin'izao fiainanao izao. Raha tsy mino ianao fahita ny fahatsaran'Andriamanitra,
ho badeno zao fiainana zao ianao fan itsirepirepy makaizy izy zany ohatran'ireny lamba atsofoka anaty machine lave reny miodina ka miodina fa ohatrany tsy mety izy fara mihitsy tsy ho zany ane ianao fa hitan'ny fahatsaran'ny tompo ety amin'ny tany velona finoana no ahafahana mahita ny fahatsaran'Andriamanitra finoana ndraintsika dia mieritreritra fa Andriamanitra dia miandry mafy ny fankatoavantsika azy mba hahatonga azy hanao zavatra eo amintsika mamelahy teny ianao teny ilaina ny fankatoavana fa ny fankatoavana tsisy finoana dia tsy mitera-bokatra ininina noho izany tsy ny fankatoavanao ny teny andrasan'Andriamanitra fa ny finoanao averiko fanondroany Andriamanitra tsy maika any amin'ny fankatoavanao ny tian'Andriamanitra ho hita dia ny finoanao satria ny finoana no mahatonga anao miaina amin'ilay teny na ilay fankatoavana izany fa ny olona afaka makatoa nefa tsy mino ohatra andaonao entina any amin'ny dokotera fa tena efa grave ty aretinao aty zao atso any amin'ny dokotera zany andao entina any dia atao analizy sa koa tsy atao analizy zany rehefa tsy trano Jesosy dia velao eto andao reo any amin'ny dokotera fa ny zavatra etra nge miara-miasa azy soa dia dilirina mafy mihitsy ilay olona farina andehana izy fa izy tsy mizy atao dokotera any dia lasa izy soratany ty ny fanafody dia ty dia ty dia ty dia ty dia ty vidina ny fanafody fa tsy hohaniny nandeha izy tamin'ny fankatoavana fa tsy mizy lazain'ny dokotera izy mino fa avitsika ilay tiako atongavana afaka manao zay teny ny tompo koa ianao hoe manomezy mivavaha fa afaka mivavaka noho nakire raha mivavaka ianao dia hitan'Andriamanitra afaka mivavaka izy fa raha mivavaka tsy amin'ny finoana izy tsisy nininona ho hita mamaky baiboly isan'andro mamaky izy fa ohatry ndefa redreraka masony dia ajanona satria tsy manenina izy tsy maintsy amin'ny finoana itsika raha mihira dia amin'ny finoana raha manao rakitra dia amin'ny finoana raha totsika ka mandray tsodrano dia amin'ny finoana sy zavatra rehetra ataontsika tsy maintsy amin'ny finoana fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra ka raha tsy mintsika fahita ny fahatsaran'Andriamanitra dia ohatra nahiany kabary ianao fa tsisy nininona mitranga ny finoana no mahatonga ny teny zay ny teny ny tompo taminao hivadika zavatra ho azo tsy ampahitanana fa raha tsy zany dia mety hiteny tahaka ny sasa ihany ianao hoe za ohatra ny efa nazo faminaniana nisy olona ny teny an'izao nisy mponompon'Andriamanitra ny teny an'izao toroteny ko ohatra an'izao ohatrany tsy hitako hoe aiza ihany le izy dia ohatra ny leobe le manantena foana tsisy nininona miandry ihany ohatrany tsy hitako ihany zay ozina le izy nge tsy hoe miandry fotsiny fa miandry ao anaty finoana inona atao hoe finoana aloha tonga dia tsorontsika farany zay tsotra kely natao hoe finoana tsisy hidirany teny greka sy ny teny hébreu zay makarary an-doha ny finoana dia tsotra be fahatokina fotsiny zay lazain'ny tompo mahatoky ianao fi nytenen'iny dia ataony ary nytenen'iny dia hitranga mety tsy voatery amin'ny alalan'ilay olona endrasanao na ny eritreretinao mety tsy voatery amin'ny alalan'ilay asa zay ataonao io fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy voatery feratsika tsy maintsy tia ny fomba anaovanao azy na tsy maintsy ianina ny ampiasainao anao an'ilay izy tsia raha ny teny ohatra Andriamanitra tamin'ny Josoa tamin'ny fotoan'andro tamin'ny Josafata azafady rehefa tafiana firenena anankitelo lehibe izy ozy mandehana dia avelao ny mpiderana andeha mialoha dia okirao hira manao hoe tsara Jehova ary mandrakizay ny famindram-pony dia sy veranelina 500 metatra zay vao mandeha ny miaramila rehetra zay fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy ny teny inona no hitranga fotsifotsiny hoe izay natao fa ho hitan'izao firenena rehetra izao ny famonjen'i Jehova nareo angamba mivory koa miaramila tamin'izany hoe rehefa mandeka misy manafika amin'ny korala tonga nareo afasitsika zao taknika sy ny teknika rehetra fa tsisy nanam-po hoe inona no hitranga fa rehefa randeha reo ka nihiry fa tsara Jehova ary mandrakizay ny famindram-pony tsara Jehova ary mandrakizay ny famindram-pony dia zao voalaza ny soratra masina dia nampifanaritàn'Andriamanitra ny fahavalo ka ny famono atoerana tsisy nanam-po mihitsy rehefa mihiry ianao dia mifandripaka ary zareo fa fotsiny le azonao natao ny nasen'Andriamanitra nataonao fa le tsy vitanao izy nanao azy
dia ohatra ihany koa natao hoe mino ny exemple anaisiko dia hoy aho hoe tamin'ny fotoana nampahiry ohatr' izay tamin'ny maly dia hoy aho hoe raha miteny ohatra ray mpianakaviana ankiray miteny any zanany amin'ny anniversaire anao vidianako moto ianao fa zao anao zao efa fenontana dia makapyarmi dia vidianako moto ianao dia ataoko amin'ny décembre anniversaire any tsy afaka iny lay zasa dia eritretra ordada dia inona nataoko azahoako moto mba miohevitra inona amin'ny business ataonareo na ohatr'izany mba afako mahita vola ividianako moto dia amaly le rainy tsisy asany lasaina amin'izay hividana amin'izany hividy amin'ny anniversaire amena amena fa miohevitra ary azahoako moto e hitanao mampime ohatr'izany le ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra miteny amintsika Andriamanitra fahita ny fahatsarana isika atsiaro antsika Andriamanitra mitondra antsika hiakatra Andriamanitra anamaro ny fahagagana ataony amintsika Andriamanitra dia lasitsika mivavaka dia inona ary nataoko ahitako ale fahagagana dia inona nataoko ahizahoako an'ty dia ahoana nataoko mba hivoako anaty lavaka ho Andriamanitra tsy ianao manao azy fa zaka dia inona ary nataoko anapiako anao Andriamanitra tsia rehefa mandika ty salamo tenao dia mahita tsara fa tao anaty olana sarotra ny mpanao salamo ao anaty vanim-potoana izay tsy ahafaha manao ninina akoatra ny miandry an'Andriamanitra tahaka le salamo faefapolo ihany niandry dia niandry an' Jehova dia nanintona niakatra vao anaty lavaka ny fandringanana izy sy tao anatin'ny fotaka mandrevo dia nametraka tambony vatolampo izy raha latsaka anaty lavaka no nakiray anaty fotaka mandrevo ino moa no tokony ataony arakaraky ny atsiany vao may izao ny raisany tsy maintsy olona misitona azy mivoaka vao tavavoaka izy mety miletika ihany fa hoy izao dia niandry ah efa mbola ve ianao niandro olona amin'ny sivy ny fotoana folo izy mbola tsy tonga miantso ianao misy azy rivocal andeha anao sahijanona dia niandry ianao amin'ny raiky mifolo mbola tsy tonga izy dia manomboka tonga ny sainao sao dia tsy ho avy ary izy andeha ahako atsono indray izy maneno fa tsisy manday ahoana reny atao mandeha SMS anao tsy mamaly izy iandry asa andeha fo mpanao salamo niandry dia niandry an' Jehova ako fa mitodika anjery azy endraso ihany izy na dia mitaredretra azy fa mikendry ny farana izy finoana fa tsika mahita ny fahatsarany ny finoana io dia tsotra kely mahatoky fotsiny izay teneny ny olantsika tsika zatra amin'ny karama ka hoe tsy maintsy misy ataoko mba azahoako anito tena tsy mety anana fo mihitsy tsika mandray fahasoavana le hoe tsisy nininona nataonao ane natonga anito fa ny mahazatra tsika dia tsy maintsy misy ataoko mba azahoako anito fantatro fa afaka amin'ny tenina hoe kinao anaty baiboly nge miteny inona ataoko mba azahoany famonjena inona ataoko mba hositrana inona ataoko reny olona ny tena reny dinao anaty baiboly fa olona niana tamin'ny andron' Jesosy tamin'ny andron' Jesosy mbola tsy maty Jesosy tamin'izany na tamin'ny asany apôstôly ary ka niteny reo olona reo inona ary nataony mba havonjena reo jiosy zatra miankina amin'ny asany tsisy ninona ataonao azahoanao famonjena lazao inona nataonao mba hahatonga anao voavonjy tsisy tsotra mino fotsiny miasa mpamonjena vita tsisy ninina nataony olona anankiray azahoany fiainana mandrakizay nahatonga an'Andriamanitra hipetraka ao anatiny nahatonga ny fanamasina onona ao aminy tsisy mba hahatonga anao hodiovina amin'ny rahan'i Jesosy hahatonga anao amasinina ka hahatonga an'Andriamanitra afaka mandray anao tsisy ninina ataonao izany makanao dia izany manadio anao dia izany manasitrina anao dia izany manaiky hipetraka ao anatinao tsisy eforinao zany nankely azy maimaim-pona ny famonjena ny any endrasana dia finono ka nampanan-kiray anao namantry ninina volon-koditra ao na nianatra be anao tsy dia nianatra be anao tsy any amin'izany ny nafahana ahoana afahana tena zany ny afahana mampamendrika anao andray alay izy fa finoana zay fotsiny ohatrina ary nalohanao taminao voavonjy tsy nandohanao tsy nrakitra anao na voavonjy anao fa finoana raha izay any tsy nino fa ahita ny fahatsarany afaka mba mino ve nao fa ity ny herinandronao aza mitady asa atao fa afaka mino ve nao fa salama ianao amin'ny herinandro tena
afaka mino venao fa isy olona hiproposenao zavatra dia ny olona iny any ka rehefa aveo ka nisy naniraka azy ale naniraka azy mbola nisy naniraka azy zay hitonanao any amina setra goavana zay tsy ahafahanao mety hatra amina diplôma tsy vola fa teny Andriamanitra irery Jesosy vitako vety le olona eto ohatrany mahatoky anahy dia ahoana raha tsy vitako vola bénéfity Andriamanitra occasion bénéfity Andriamanitra zany efa tsy maintsy anao anty tsy maintsy iona amry tsy maintsy andeha makary tena Jesosy sao dia ampidi 12 ty fa ajanoko tany fa mifanamasina mibitsibitsika mahay zavatra rehetra ianao amin'ny alala le mampahery anao ianao nefa amin'io le olona tsy zatra men'ny tompo isaky ny 2 minitra fa zatra men'ny tompo isaky ny toroteny isak'alahady le olona tsy zatra men'ny tompo isaky ny anao zavatra fa zatra mantampo aminazy sy mantampo anompon'Andriamanitra mba hitam-bavaka dia mba hangalao valim-bavaka ao inona ny tenin'ny tompo e fa mitiny mandeha ty Andriamanitra moizy Andriamanitra tsy kisinao miara-manao azy ohatry ny anao ny tompo fa rehefa raikitra amin'izay izy ohatry ny Jesosy dia ahoana ny tompo dia ohatran'ny tsy miteny izay izy tsy Andriamanitra sady tahikinao namboleko fifandraisana tsy avelako mandeha reny anao satria mila misaka izamoko ianao fa ho lavitra ny alehanao tanao moa za rehefa ngezangeza fitahiana mavita mivavaka misimisy any ianao rehefa io fa misy zavatra hipoaka koatra tsy hitanao ny ale dia ohatra mavita mamaky baiboly tompo tenena farafaratsy tenena amin'ny anara Jesosy mandehana fa amirapiratra amin'ny lalanao mazava amen dia nefa andeha ho aizy tena nokatra indray ianao dia niona tamin'ny mpanjaka izy iona président azany ohatra tsy kelikely satria ohatry ny iona fitahiana dia anao hitakeketo nefa ohatra ny efa metsika anao dia miamotra le izy ny antony dia tsotra tsy tiany koa nampifilafilay fa Andriamanitra miaraka tsika efa tsy mandeha rery ianao tsy haiko nazonao ny toroteniko na tsika telekinao raha ohatra ka afaka miresaka aminy ianao ity ny herinandro ahitanao ny fahatsarana tsy le fornao loatra ny dia endrasan'Andriamanitra nao aza manantenany zany tsy niezakao fa Andriamanitra fotsiny mandray safidy inisiativa ozy izy ny teny vahiny anisoanao na taiza lavaka ny latsahan'ny fiainanao na manahoana fasarota le atrehanao na tsisy nizaniza hanampy azy ny tenin'ny tompo dia tsotra ampiseho ny fahatsarany aminao izy araky ny abe ny famindram-pony alleloia matoky ny fampanantenany matoky ny teniny aza atao ho zavatra manda matoky ny fampanantenany eno tsara ny tsy finoana dia mahatonga anao mora lay mpanahy amin'ny zavatra tsy milamina alefisiratsiaina ohatra zao exemple raisiko zao ny baiboly dia milaza fa mahay manao mihoatra noho izay verintsika sy angatahantsika izy ohatra nangataka anao hoe tompo mba meo vola andoavako an'ilay ohatra zao dia mba mangataka mba kasio ty zanako ty mba hiova fa tsy tako tso ny fomba hiteny anazy fa petesiko ataoko sao fa tsy mety miova teo zao ny tompo mihoatra no zanangatahanao zany ny ataoko ny amin'le vola sy ny amin'le zaza dia ilay fisaratsiana hoe raha toa le olona ka tsy mino an'izany teny tompo zany na sanatria ianao ina ary misy business na fakapana azy business maloto hoe zao anamboatra fitomboka se aloha tsika amin'ity resaka ty dia ty sonian'le mpanao an'io dia amboaritsika le sonia fa ty taratasy ty dia azahoana vola be tena mampikary za dia mena le chiffre ianao da ahoana nefa aloha raha anana mora lay mpanahy kely ianao rehefa tsy mino izay lazain'Andriamanitra aloha mba tsy vola ny resahantsika fa alao zavatra anankiray izay maro ny mahazo azy nde takoa ohatra hoe maro ny anabavy miandro vady avy amin'izao ao anatin'ny listana misy zavatra 5 farafakeliny lehilahy mivavaka matahotra an'Andriamanitra tanao misy manao amena
lehilahy iaranompoampoka amin'ny fanompona, lehilahy romantika be fitiavana, lehilahy miasa ary manana stabilité, dia miditra amin'izay lavalava nanananana ireo farafakely. Ianao ngera lara toka tiany anabavy efa nisy lisitra talohanao fa tafiditra ngamba 7/10 ny notinao dia nekeny ianao dia pona daholo ireo dia halleloja. Fa ity nefa ny olana indro ny fakapanafa tonga le lisitra voalohany mihitsy ny tsy tao fizy ohatra mody vonina iaranompon'ny tompo aminao zany. Izy koa romantika ao amin'ilay tiavanao azy, manana stabilité lavalava araka le tadiavinao. Fa le tahotra n'Andriamanitra sy le hoe tena tian'Andriamanitra ohatra ny tsy mbola hitanao toy izy ianao etiko-mbavaka io fa miovy io angatahako favaka amin'ny bishop io fa miovy io, etiko any am-piangonana io. Mora lay mpanahy kely ianao rehefa tsy mino hoe nivady endry dia avy amin'ny Jehovah. Fa ianao zay vady lava sady stable dia lova avy amin'ny Jehovah. Satria tsy inonao ny fampanantenany fa ny lisitranao mamaika anao dia mora lay mpanahy kely ianao. Raha afaka mino ianao fa ity herinandro ity volana ity dia raha ivolana ny hon'Andriamanitra ny fahatsarany, tsy andalo foana aminao zany Andriamanitra. Anao mihoatra no zay averinao, tsy angatahanao Andriamanitra. Zavatra anankiray faharoa tiako atsika dia hijanonako. Indraindray isika rehefa miandry ny fampananten'Andriamanitra mba hitranga amin'ny fiainantsika, na mahazo teny tahaka an'izany iseho amin'ny fahatsarany amintsika Andriamanitra, dia mitady fomba isika hoe inona daholo ary ny tokony ataoko hampamendrika ako ahitako ny fahatsaran'Andriamanitra. Alao tonga dia ohatra mazava anaty baiboly ny raisiko. Ny akamaroan'ny olona indrindra mipitory-teny dia miteny an'izao daholo: bebainao raha te ho sitrana, bebainao raha te hahita ny famonjen'Andriamanitra, mibebainao raha te hahazo fahagagaly, mibebainao raha te ho ambina rabola, beba mihitsy aloha, ndana mihitsy aloha mibebaka raha te hahazo zaza, beba mihitsy aloha raha tianao tafaverina amin'ny oasanao io, beba mihitsy aloha raha tianao ilamy mandray ny tokantranao, mandana mihitsy mibebaka aloha raha te hahita soa ianao. Androany misy verset anankiray tiako tena vakianao sy ho tsipianao. Romanina 2:4. Romanina 2:4. Ingane mba nitondra baiboly ianao. Mahita ve ny rehetra? Mba vakio hoe azafady. Inona olo ny tsy fantatrao? Ny fibebahana ve no mahatonga ny faharom-pon'Andriamanitra? Sa ny faharom-pon'Andriamanitra mahatonga ny olona-bebaka? Aloaloha anao tena siora tsara ny valiteny. Rehefa mibebaka ve anao dia mahazo faharom-po na hoe famindram-po avy amin'ny tompo, sa ny famindram-po no lasa alohan'ny fibebahana? Misy tsy samamazy satria ohatra ny voandroany hita ny verset io. Hoy zay amavonao ny aren'ny famoram-panahy sy ny fandeferany sy ny faharom-pony
Zany Andriamanitra manan-karena famoram-panahy, manan-karena fandeferana, manan-karena faharo-po, satria ozy izy tsy fantatrao ny famoram-panahy. Amin'ny baiboly tena izy dia hoe satria tsy fantatrao ny famoram-pony. Amin'ny verset hafa izy dia hoe satria tsy fantatrao ny fahatsarany. Dika zany ny fahatsaran'Andriamanitra, ny faharo-pon'Andriamanitra no mahatonga ny olona maninona ka mibebaka ve mba hita ny fahatsarany? Sa nehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ianao mba hibebaka? Ozy amin'ny version anankiray, it is God's kindness that is leading you to repent. Zany hoe ny fahatsaran'Andriamanitra no mitarika ianao mba haninona? Hibebaka. Ny fahatsarany, ny fahatsarany, fahatsaram-panahy. Amin'ny version hafanay izy dia hoe the goodness of God leadeth thee to repentance. Zany hoe ny fahatsarany. Dikan'izay tsy mibebaka ianao mba hita ny fahatsarany, fa neo ny fahatsarany ianao mba hibebaka. Ao nozy izy ny episteliny Jaune, isika tia azy satria izy tia atsika taloha. Tsy noho ny fitiavanao azy no mahatonga azy tianao, fa satria izy diso tianao loatra dia ny farany lasa babo azy ianao ka tia azy. Azonao ve ilay izy? Fa ny akamaroantsika mampifamadi-dresaka. Itsika mezaka manao ny tsara mba hahita ny fahatsarany. Izy no mampiseho ny fahatsarany dia izay no mahatonga antsika miova. Mety misy taminareo angamba tratry ny aretina tao anatin'izay vanim-potoana izay. Mety efa tsy nahay ny fofona ntsony, mety efa sepitra, mety efa tsy haiko, mety be da be no nitranga. Tefa tena efa nanafatra. Endry tsara nareo rakizy. Chérie raha nambady ianao dia mba olona matahotra n'Andriamanitra. Mety efa nanoratra testament angamba ianao, testameta. Dia nivoaka daholo hatramin'ireo tanina fenina vidinao tany ambadika. Ka tsy velona tampoka ianao. Toy ny vadina efa misy an'ity tantsika. Tozona kasi nanampono velona maranjany tsy soratako iny. Hitanao rehefa sitrana tampoka ianao avy eo, ianao izay efa nieritreritra no faty iny, tsy nahavavaka firy-tsony. Gaga ianao Andriamanitra, tena mandrakizay famondram-ponao. Lasa mivoadovoado azy ianao, Tompo tena tianao izay hampalailo anao ntsony fa ianao ke ny tena miazona anaiko izany ve mbola hampatezitra anao foana, tsy anao an'izany ntsony. Tompo tena anompo anao amin'izay ahy. Tsy be famalina ntsony aho hoe zao fa haika za ty afaka maty vetivety. Hitanao ny fahatsarany no mahatonga anao miova, fa tsy miova ianao mba hanehoany ny fahatsarany. Afaka mino izany ve ianao? Satria raha reo lista anao be dia be amin'ny tsy fahataterahanao, mety mbola hoely ianao vao hahita ny fahatsarany. Raha reo ny andrasana iova, fa mandeha tsikelikely ny fiovana arakaraka ny tombony fahalalana, ny taona, ny fahatakarana, ny fahasoavana. Zany rehetrarehetra zany miara-miasa hitondra antsika amin'ny fiovana mety tsara. Fa tsisy olona tonga dia izy ray manontolo miova daholo androany maraina. Mety afaka aloha le toka, afaka le tsigara, fa le fahatezerina mety tsy afaka. Mety afaka le fahatezerina fa lasa mitombona le be fanahina. Mety afaka le be fanahina fa lasa mitombona le be tsy miteny. Tsy hitatehitra, tsy hitafaha, tsy hitanona, tsy hitavoky. Lasa mampanahirina rehefa ianao izay tsy miteny. Fa zany rehetra any tsy mijanona ndray andro. Mety tsy be lolo-potsony ianao, fa mety tsy mahay mandeha amin'ny fitiavana. Zany rehetra any tsy mety mitranga ndray andro. Ka iandry an'izany ve Andriamanitra vao amin'ny ny fahatsarana? Tia! Zanany sika, asan'ny tanany. Tsy miandry ianao matotra ny zanakao ianao zay ianao vao ame azy. Ty amin'izay ny korazao midira maternelle. Fa fo mbola mipipia pataloha izy, fo mbola entina manao toalette izy, fo mbola borosina nivo, fo mbola ampiakanjony izy, dia nanahoanao fitiavana foana. Mihoatra lavitra noho zany Andriamanitra.
aza miezaka mampamendrika tena mba hitanao ny fahatsarana fa Andriamanitra efa milaza fa aneo ny fahatsarana dia ho hitanao fa iova ho azy ianao. Halleluja. Ahoana ozy izy ny apokalypsy toko voalohany ozy zay tia atsika ka nanafaka atsika na hoe nanadio atsika ho afaka tamin'ny fahalotoantsika tamin'ny rany. Tsy hoe tsika nkory niezaka nanadio tena nanadio fitondran-tena na fisainana dia izay tsika voatiny fa ozy tia atsika izy ka nanadio atsika fa tsy nanadio ny tena tsika mba ho tiavany. Aza famadika ilay izy fantatro fa be da be no mitory an'izany teneniko izany hoe bebara ty azo anty fa ny bisopanao tsy izany ny teny ka tsy haiko inona mbola hivavaka atrany tsika fa ny anahy baiboly nresahako ozy aza mavonao ny faharipony satria misy olona mantsy mieritreritra hoe ianao ary mbola sososososoko ahoana mahitanao fagagana amin'izany za ve tsy fagagana sandoka satria ny fisainany dia mbola testamenta taloha be mihitsy ozy fiteny tanora hoe losta be mihitsy adina ry ananina be ary fa tsy hitany Andriamanitra maneho ny fahatsarany le manamarina ny mpanota le mitiny ratsy fanahy le mame masoandro ho any tsara fanahy sy ny ratsy fanahy le mandatsaka ho any ranorana ho any tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ny any fantany dia zao tsara fanahy amin'ny mahazo ranorana tsara fanahy amin'ny mahita fahazavao tsara fanahy ny ohatra ny tao goseny fa ny egyptianina rehetra ringany tsotra zany izy ka tsotra zany izy efa nampanantena izy fa hitan'izay tsy nitady ahako ianao ny tsy nitady an'Andriamanitra nefa nahita azy satria nahoana izy no safidy izy eo taminao. Ianao tsy nieritreritra zay hivavaka fa izy eno tsara tsy anareo no nifidy ao izy fa izange nifidy anareo izy no zany aza mezaka mampamendrika tena za tsy midika mijanona amin'ny adalanao zany koa nefa tsy hoe kory zazana anao adalako foana fa ahita ny fahatsarana tsy zany no tiako tenenina sain-jazabe zany eritreritrao zany fa hoy aho hoe raha itsika miezaka mba hanao effort mba ahita ny fahatsaran'Andriamanitra dia karama zany tiana ho raisiny zany fa tsy fahasoavana karama ny anarany zany. Tonga amin'le fiteniny olona amin'izao vanandro sarotro zao hoe sao dia mba misy asa madama fa tsisy hohanina mihitsy a zay azo atao aloha mba meo asa atao any aloha ranga ao mba kosehanenitra teranga sasako tobilanao na 5 000 ary tsy maninona aloha zay mba hanao zavatra kely fa noana madama atsotra zany ka satria tsika manao toetsaina zatra miasa mba azo anty fa ianao manana ny dadanao manana le Andriamanitra ao ty ianao sy vonina hikarakaranao telekinao aza zatra amin'ny karama mandraisa fahasoavana raha izay re any tsy nino fa ahita ny fahatsan'Andriamanitra teo amin'ny tany velona ny zavadrehetra anga ho fanina zy badena ohatry ny olona hitrenao fa androany ty ampirisika anao tiaka anao ino fa tonga ny fotoana aneho ny tompony fahatsarany aminao mety tsy manana izakiza mba hianteherana ianao mety tsy manana ininina mba tena hoe hanome anao zay mba hirinao fa manana an'Andriamanitra ianao nahoana moa tsy maintsy amohy fo ka namaty koa range any amin'ny tompo e toy ny sambra sy fatika zanako mbola kely izy ny andreo ilazokamboty izy fa Jehova miazy zao fotsiny nisy fotoana ako nandalo zavatra somary enjakenjana teo aloloha kely teo ary efa tsy nanam-po isan'ny velona tao anatin'ilay izy vanim-potoana zay nitrangany zay zavatra zay satria nisy fotoana efa tsy nahatsiaro tena fatigue ny etombohany fizana tonga dia collapse tanteraka tsika mantsy mieritreritra fa le mitory teny eto dia vetivety toroteny kely iny koa ve dia avizana tsy avizana fa ity fa penalty ty fa nitahalohan'ity penalty ty misy entraînement be mahatsiravana sy misy asa beta be tsy maintsy atao efa atao anaty zany efa tsy nahatsiaro tena velona ihany avy eo sorana ny tompo dia rehefa resadresaka tamin'olona vitsivitsy dia gaga ako fa misy nyteny hoe tamin'iny fotoana izy tsy haiko zay nazo fa tonga dia tomamy be fotsiny amin'ny vavaka dondray sasany hoe tampotamiko izy tsy haiko naninona fa tonga dia ohatra natsiaro dia nalahelo ho anao dia nivavaka ho anao fa misinina any tsy ray tsy roa tsy telo tsy efatra
za amin'lefa tsy matenitsonona dia hoe jesosy eo ka raha mifamendreako ny andrasina hoe jesosy eo amin'ny andro fahoriako ny tedavako anao tsy vitako tsony zany famendreaninona hoe antso Jehova dia amonjy anao tsisy afaka ny antso azy olo-kafa ny atso azy teo amin'ny toerako dia ty fa mandrak'izay ny famindram-pona alleloia tonga dia mahatonga firam-baovao mihitsy ilay izy amorikira ho anao an'izao tena tsara ianao Andriamanitra tena lasa mahatonga anao tsy miankina amin'izaniza tsony ilay izy fa Andriamanitra irery raha izay any tsy mino fa ahita ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny tany velona tantara hafa ny toy noho izany oka izay ty fihezahana hanao an'ity mba azo andry tsy karamana ilainao fa fahasoavana efa nivavaka ianao efa nanao izay azonao tao ianao aloha amin'izay Andriamanitra hanao ny anjarany manomboka androany amin'ity herinandro ity amin'ity volana ity ahita zava mahatalanjony ianao zao ny teny hoe amaronao ny fahagagana ataonao ahitan'izany ny sasany dia hitampom-bava satria mahatalanjona ny asany tsy problema izay mety nanao zavatra tsy nety taminao tsy ampafirin' izay ho ataon'ny tompo zany tiakonao hitsangana dia hivavaka hoe tompo mahatoky afahitany atsaranao amin'izay ako raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny menao anay ahita ny fahatsaranao zay ety amin'ny tany velona amin'ny fiainam-panahinay amin'ny fanomponay amin'ny arabolanay tokantranonay amin'ny zanakay amin'ny asanay amin'ny fandrarana ataonay amin'ny fianaranay amin'ny sehatra rehetra fa nilaza ianao fa amenay zavatra tsara maro anatanteraka ny teninao fa tsara ianao sady mpanao tsara ho ianao ary ity ny volana ahitana ny fahatsaranao mino ny teninao zay mino fahitany atsaranao manomboka androany ny marary rehetra ho sitrana ny voafatotra rehetra ho afaka na trosa mamatra azy na aretina mamatra azy na fanamaloto manona ary mandidy sady fahafahatra manona ary mandidy sady fanasitranana manona ary mandidy sady fanambinana manona ary mandidy sady fisandratana manona ary mandidy sady varavarana misokatra relation misokatra lalana misokatra loharany vaovao mipotra amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao nefa nyteny fa hita zava-tsoa maro zay ianao nefa laza I will keep you safe and give you many good things hamenay zavatra tsara maro sady iaro anay tsy ho azon-dozy tsisy loza hitanga aminao zay manomboka androany bilaka misy masabotsy taporanty Andriamanitra ny amin'ny asa lehibe ataon'Andriamanitra eo aminao maro ny fianakaviana hitomany mihitsy hibebaka mahita ny fahatsaran'Andriamanitra miseho ny fiainanao satria hiseho aminao izy fa tsara aminao izy tsy mitaky famendrehana izy fa satria izay izy mpanao ny tsara dia izay no hitanao mandidy amina ran'i Jesosy isy explosion ny asanao fanambinina goavana ny arabolanao fisokafam-baravarina ho any zavatra ataonao faindrena ho any zanakao fakatsiavana amin'ny tokantranonao fa fambaraka ho any devoly dia ira firam-baovao ianao satria mamonjy ianao ny Andriamanitra aminaran'i Jesosy amen afaka masoterina isika no fanatitra isika dia irava eny ary iroso amin'ny fanatra indray tsika mialohan'ny hifaranantsika amin'ity fotoana androany ity mino fa nahasody nasoanao ny tenin'Andriamanitra tadio fa ny fanatra tsy akory hoe karaha mampitoroteny na hoe solon-javatra hafa fa ny fanatra dia finonao izay lazain'Andriamanitra dia mamafy amin'izay lazain'Andriamanitra ianao
tsy hoe adidy atao am-piangonana ny fanatitra fa noho ny finoanao ny tenin'Andriamanitra fa zay afafin'ny olona dia hojinjainy, zay manome zay mamafy dia hijinja, dia izay no mahatonga anao mamafy. Mety betsaka angamba ny olona mety hoe tsy resy lahatra amin'ny fanomezana na manakina mihitsy aza ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Mamelahy teny anao, tsy mampanankaren'Andriamanitra ny fanomezantsika, tsy mampitombo ny arenany, ary na tsy manome aza ny olona anankiray, tsy mampahatra an'Andriamanitra. An Jehova ny lanitra sy ny tany, zao rehetra zao sy ny olona eo aminy. Tsy Andriamanitra mihitsy no ndeha hangataka amintsika zavatra, fa isika aza no mila ny avy amin'Andriamanitra. Tadio tsara zao zavatra zao, matoa ny olona anankiray lasa kamo na malaina hanome ho an'Andriamanitra na mafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia satria nitsahatra nino izy ny tenin'Andriamanitra, ny fampanantenan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra. Alefy saratsaina angely tenin'Andriamanitra zay milaza manao hoe Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay heverintsika sy angatahantsika. Tonga amin'ny tenin'i Paoly manao hoe manana ny ampy izy sady feno rehefa nampitondrainareo le fanomezana avy amin'ny Epafrodito. Noho izay ka Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy rehefa tsara ny zavatra zany. Amin'ny fotoana zany ny olona anankiray mamafy, manome ho an'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy no hanome izay rehetra tokony ho azy araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mino an'izany intsony, tsy manantena an'izany intsony, fa manomboka manao katsy izy hoe ka raha mbola elantenga ny volako dia tsy manana intsony raha mbola nesorana an'izao inona indray izao. Fa ianao ve fa mba niresaka tamin'ny mpamboly ka miteny hoe raha nasoranao io voanao io afafiny eny tambary dia mety tsy manana votsony ianao, mety tsy manana hanikohanina intsony ianao, dia ime aminao izy ka hiteny hoe ka ny antony mahafazako eny tambary dia vao may hitombo dia hanina vondry amin'ny manaraka. Satria izy mino. Mety tsy mino akory azy izy fa mandeha lojika amin'izany. Manao na lavitra zasy ianao, tsy afaka ino ve isika zay lazain'Andriamanitra? Moa ve efa nanomboka matahotra isika, tsy mino isika, misalasala isika, fa Andriamanitra rehefa miteny dia ho ataony amintsika zay lazainy. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga, na zanak'olombelona ka hamitaka. Fa matoa isika lasa malaina hanome dia satria isika efa manomboka mihisatra, malaina, efa tsy dia satsony mino zay lazain'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana mbola afaka mino isika zay tenenin'ny Tompo amintsika dia tsy mampatahotra antsika mihitsy ny hanome ho an'Andriamanitra. Na inona ho takian'Andriamanitra. Jereo Abraham navita nafo ny zana lahatokana mihitsy azy. Efa 5 taona ny andrasan'ny zaza, izay izy vao nahazo. Le tena tia indrindra fa tsy nampaninina azy no nanome any Isaka ho an'Andriamanitra satria izy nino fa hain'Andriamanitra ny manangana ny maty. Dia tahaka izay ihany koa, raha toa ianao ka afaka mino, mety iny angamba sisany an-tananao, mety manana mbola mihoatra noho iny koa nefa ianao, fa tsy fantatra izay fandresendahatra anatinao. Fa raha nio koa ianao samy mino ka hamafy, dia ho hitanao fa le Andriamanitra izay nitahany Abraham, le nitahany David, le nitahany olona natoky rehetra atao anaty Baiboly, araka izay nafafinao an'Andriamanitra, izay Andriamanitra koa tsy miova ho amarininy aminao ny teniny. Ka mampirisika anao hamafy, hanome ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Aza dia ahoana moa izany korotany resak'olona visy havanana hoe ny andro efa sarotra, mbola fanomezana zao foana, aiza intsony izany, makary makatsy. Fa iza sy ianao manana fahatokiny. Manana fahatokiny. Inona moa no mahatonga ny olona miloka ohatra? Satria izy manantena mino hoe rehefa mame an'ity dia azo an'ity. Dia na dia efa misy fotoana azy efa bankropitra izy dia mbola tsy miala eo ihany. Satria izy manantena hoe tsy maintsy azo ihany angandra androany. Dia anao ve dia ambaka ny mpoloka izay tsy zavatra migarantira fa hoe hiverina amin'ny volany. Zasy ianao manana antoka misy ny garantira ny zavatra fahafintsika dia Andriamanitra. Izy no miteny le nahazo rehetra zao, fo mbola tsy tonga dia ty-antaninao dia efa vonona ny zavatra rehetra. Ka raha izy no miteny amiksy aminao, nahoana ny atahotra ino zasy ianao? Andehantsika hamafy amin'ny Tompo, hamafy araka le tenin'Andriamanitra le ndraisitsika teo. Hoy ataminao teo hoe mamafytsika araka izay tenin'Andriamanitra. Nandray tenin'Andriamanitra ianao teo, mamafy ianao amin'ny finoanao iny teny iny fa hitranga aminao tokoa izay lazain'Andriamanitra. Mampirisika anao hamafy androany. Reto ny lahara-tarobia azonao andefasana ny fanomezanao, na fanatitra io, na ny ampafolo-karenanao io, na ny voadinao io, sy izay fanomezana manokana tianao omen'Andriamanitra. Misy lahara-tarobia anankiefatra reto
dia azonao raisina tsoratra tsara mazava 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 034 85 604 04 raha RTL indray izy a dia 033 02 092 30 033 02 092 30 raha ny orange indray a dia ny 032 97 096 84 averiko fandroany 032 97 096 84 afaka mandefa ny fanatrana ny fanomezanao ianao a ao anatin'izany raha sendra sanatria ka hoe misy miteny mantso izay rehefa mandefa dia bloqué foana hoe mbola afaka adiny efatra ho ny vo afaka mandefa ianao sy tahaka an'izany raisao tsoratra le numero a dia rehefa malalaka dia afaka mandefa indray a ianao na androany na andrapitso a fahazazonina ny voanao fa afafazo fa raha tsy mamafy tsika tsy afaka hijinjy mahatoky Andriamanitra azy lazain'Andriamanitra dia hainy atao tompo misaotra anao zay na fotoana menao anay tsodrananao ahita ny fahatsarany amenao hevitra amin'izay rehetra atao fahendrena hitondranao amin'ny toerana mety ampifandray anao amin'ny olona mety hiaranao tsy latsaka anaty fandriky na amin'ny asa io na amina relation io na inona amin'ny anaran'i Jesosy ampamora ny sarotra izy anokatra lanitra ka ampidina ranonora pitahina vatravatra anokatra ny tany ka amoaka ny rano lalina ho anao sy tsy manisina hita ho sokafa ny tompo anao hitondranao hiakatra amin'ny avany ny anaran'Andriamanitra Jakoba atsiaro ireo fanatitra ao atsiaro ireo asasoana ataonao atsiaro ireo nampanantenany anao ka amin'ity herinandro ty volany ity ho tanteraka aminao ny fahatsaran'Andriamanitra ho perfectionen'Andriamanitra ny fiainanao ka zay zavatra mety manala baraka na mamenatra na mety ratsy hovain'Andriamanitra ho tsara ho soa anao tsy mba ho dia zava-tsoa zany ianao ary tsy ho adino anaty fafambaraka zany ianao ho amaron'Andriamanitra ny fahagagana ataony dia ampifaly anao isan'andro izy fiadanina ho anao sy ny ankonanao sika rehetra na hoe amen